Topilasy tokovavy ampifaliana avy atrany no andresako anareo vahoaka malagasy amty androndroany ty. Ry malagasy ray tsy vaky volo na eto atoerana zany na agny province na ampitan-dranomasina agny. Kofakofatana no andresako anareo. Androany aho de manao zao fanambarana zao eto amtiky Facebook na amty live ty amty direct ty androany. Tiako ny milaza aminareo vahoaka malagasy ary mampafantatry nareo aho. Efa niteny taminareo aho fa zaho magnatao hoe Mesia mpanjaka tsaratsara zay tsy nisandoka agnarana fa Andriamanitra direct no menaka zao agnara zao. Andriamanitra direct nifidy anakahy, nitondra anakahy tany an-danitra. Le nitsanga tamin'ny maty zaho 2 jours fa mbo tsy nalevina. Ka magnambara aho ry vahoaka malagasy namako. Fanambarana lehibe nataoko tamin'ny Real TV. Real TV télé io. Tamasombahoaka amin'ny fomba ofisialy. Horetany aho, horen-danitra. Magnambara aminareo vahoaka malagasy rehetra. Na ny vazaha mipetraky ety Madagasikara, lamba mahay teny gasy. Na ny vazaha mipetraky agny ampitan-dranomasina, zay mahay teny gasy. Na ianareo mipetraky ampitan-dranomasina, zay mahay teny gasy. Nagnambara taminareo ato amizay fotoana zay. Saiko ngamba mbola tsy honohonanao fifidiana mihitsy tsika teto Madagasikara, fa niteny aho, avereno gn'arsivan zay, avereno amin'ny Real TV ao. De avereno niteny zay fa ao zay, tsy miala tao zay. Magnambara anareo amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo aho, fa zavatra goavana be no hanjoatsika raha mbola miziriziry amin'ny heviny le mpitondra atsika reo, indrindra fa ny mpanao politika hanao ny fifidiana, tsy mety fa stop io, ary zay lany io za fifidiana io, de mbola hampijaly ny malagasy 100% mihoatra an'izao fijaliatsika zao ry malagasy, mbola hazo atsika raha misy lany eo ndray reo mpanao politika reo fa efa vinavina, misy zavatra ny fanarahandreo amreo mpanjana tany, mpanjanaka atsika zitra avy nivelany. Zay mahatonga le vola mitobotoboka magnaty stop fa misy raha goavana be tandindindoza ny firenetsika am'izao fotoana zao. Zaho Zagnahary be avy aty ambony tany milaza anareo. Esi mpanjaka tsaratsara inary lay afatra ho an'ny firenena, inary lay fambara ho an'ny firenena satria miresaka zao ato mpanaradianao fa misy indice na misy fambara ho an'ny firenena androany. Ino ny fambara io toboka? Stopony ny fifidianana tsy azo atao. Afatra voalohany zay, stop tsy azo atao amty taona ty, tsy azo atao io. Amplisin'izay tsy mahazo milatsaka honya ny président Pierre Nassa, zay ny tenin'ny tompo aza milatsaka eo fa tezitra fa ahita fahatezeramiko raha mbola milatsaka eo. Ny président Pierre Nassa sy ny président Radjamapyanina sy ny Ravalomanana ireo telo tsy mahazo milatsaka eo intsony izy, tsy mahazo milatsaka eo intsony. Fa mbola maika ampijaly ny vahoaka malagasy io, zay ny teniny. Maika ampijaly teniny zay. Ho androso foana fijalenareo la mbola reo ihany no eo. Raha be ty, nareo fanitondra e. Sody mbola milaza hatafa voaka nytiky firenena tena, azafady zay ny tenin'ny tompo. Tsy ambininy intsony izy, ok zay. Fa tena fa tofoka le Andriamanitra atsika, fa leo izy. Fa apitao zay. Mino any teniko zay reo tsara, tsy mino reo fa zaho magniraky anao zao. Dapesin'izay, ny vahoaka malagasy manerany tany, aza mifidy fa loza be mitatao amintsika amin'ny fifidiana ty araky ny tenin'ny Jehovah. Tany regny tsy mifidy amin'ny tao ty. Mbola niteny ihany izy, nareo amin'ny seny izy efa namoaka nyty lalàna ty hoe tsy maintsy mifidy, tsy maintsy atao ny fifidiana amin'ny 6 novembre. Oka ozy stop, aza atao io, gomao de koseho. Nareo mpamatsy vola avy anivelany ozy, hamatsy vola hanoagnana ty fifidiana ty. Oka ny vola nareo avereno ary ajanony ny vola anareo ambasadera eto, meritsereta fa goavana be ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ity firenena tsika. Atao voziny fikaonandroam-pirenena aloha angalao isa foko ny malagasy ozy. Ny foko merina, ny foko betsileo, foko sakalava, foko bara, foko tasimatra, ny foko tatsimo, foko tatsinana, ny sud-est, ny sianaka, ny bezangozango, besimisaraka, ny tandroy, mahafaly, retraretra, sakalavan'ny menabena, sakalavan'ny boina, hatragnan'ny foko isa-karaza poko zany angalana solotena olo handinika ny raha ty. De reo olo reo ny kambana no ikaondoa. De angalako isaky ny province, isaky ny région, isaky ny district, isaky ny commune, isaky ny fokotany, angala solotena aby reo reo. Zay aoka olo mpanompon'Andriamanitra no fidiny reo olo reo, olo mbitsy, vitsy, olo vitsy, maromaro vitsivitsy reo no ifidy angala solotena aby reo faritra reo, faritra ny teneniko teo regny, reo no handinika aby. Mpanompon'Andriamanitra ozy no apetraka eo fa mijaly ny vahoaka malagasy fa ny mpanao politika oka. Mampikorotan'olona ary mampisaviritaka fiarahamonina le resaka hoentinareo telo ambrala androany ary raha mieno anareo dia manao karazana tery-vaimanta ianareo tsy maintsy anaraka ny hevitrareo zany fa raha tsy manaraka dia
anao ahoany ty fireneny ty. Revoka malagasy tsy manakorotana zaho fa magnambara aoka tsy agnaraky ny mpiteny ratsy amin'ny Facebook tsy manjary io nareo tandremy fa dangereux saina mena Madagasikara zao fa tsy saina manga tsony tsy saina metso tsy saina mavo fa saina mena tandindindoza ny firenetsika ozy Jehova ray fa tiany tanako atsangako eto fa tsy manangananga tana fahatany fa Zagnahary amin'ny teny aminareo atsangako tanako ty ore tany ore ndanitra ore poko ore pirenena fa zany mitsivala tsy azo atao io fifidiana io vo manao an'io nareo ahita raha amin'ny Jehova ary tsangana ijoro anohitra nareo efa nteny hoe ajanonareo ny fifidianana astopy io fa misy raha baiko ngeza be avy any an-danitra nambarany Jesosy Kristy tompo moa ro hainareo Jesosy Kristy velona manakara avy any Nazaretanareo fa Jesosy Kristy velona avy any an-danitra nitondra agnaram-baovao no hainay zay natao hoe tsaratsara ny agnaram-vaovaony volazany Apokalipsy 3:12 zany na 2:17 misy agnaram-baovao n'Andriamanitra zay tsy fantatr'olombelona fa zay nomena azy ihany mahafantatry azy zaho ro nomena azy tany an-danitra hangalaky an'io agnaram-baovao io akarako tany an-danitra nampiakara Zagnahary anakay tagny azo le agnaram-baovao fa zaho no izy zaho no Jesosy io zay tompoinareo ivavahana reo ampiangonana io ataoko akory moa fa raha mety aminareo moa zay na tsy mety aminareo vaoka ampiheno anao akory afa raha fa nomendragnahary anakay zay fa ia tsy nisandoky an'izay ia tsy nihaboky an'izay ibara lahy tsy mba mihaboky mpivavaky ibara lahy tsy mihaboky fibavahana ibara tsy mba tompony baiboly zany ary ibara tsy mba tompony Jesosy zany hafagna nay Jesosynay hafagna baibolinay mohara sikidy zay no hainay taloha raha fa niavy gn'ano raiky nifidin-Dragnahary aho nandesy Zagnahary tany an-danitra agny novan'Andriamanitra lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe toy zao lasa zanak'Andriamanitra toy zao pray mandova aminy napetraky Zagnahary teo ambony seza fiandrianany aho nomeny fahefana lehibe tao an-danitra aho nosora tany an-danitra aho namindana fahefana tao an-danitra nampanaovisiany amin'ny boky ny lanitra volamena boky volamena tanàna volamena trano volamena avy any an-danitra aho nidina zao olombo osin'Andriamanitra aho nataony Zagnahary fitaovana hitondra firenena zay ny teniny taminakahy nefa kosa raha vain'igny manambola raha vain'igny manakarena raha vain'igny milaza fôsa ny fahefana Zagnahary amizao fotoana zao tahaka nandravany Herode koa ny fanjakany Jesosy ka tamin'ny androny Jesosy mbola nandefitra izy ny Zagnahary satria Jesosy natao hombona andatsaky ny rany eo a-Kalvari tamin'ny ady fijaliana fa itsaratsara zanaky Jesosy diminy Jesosy faharoa ty tsy natao hombona koa tsy ny rako natao famonjena fa niteniko alokan'ny vavako ny tenin'Andriamanitra de ainao zay mahazo azy ary mitondra fahasalamana ao nofo rehetra ary ny tenin'Andriamanitra tsy miverina aminy hozy ny teniny raha tsy efa matateraka zay nagnirany azy ka tia magnambara anao voaka malagasy tateraka aby ny raha niteneniko zay mbola sy tonga saina avao nareo mampatsahy nareo aho iaho niteny nito amin'ny voalohany nanakana fifidianan'io ajanonareo aho fa tsy mety fa misy raha ambadikin'io misy loza be ambadikin'io faorina hoany malagasy ambadikin'io fampijalina malagasy ambadikin'io de niteny koa nareo mpanao politika azo misy milatsaky eo nareo dakily nagnaraky avao ny sasany de niteny koa nareo telo amy raha lahy ka milatsaky eo nareo fa tsy ekeny Zagnahary tsony fa misy raha fanovana ataon'Andriamanitra amy tany ty amin'ny alalany tsaratsara de mbo tsy mety avao nareo da zareo ane raha nahazo anareo zao tsy mandatsa anareo afa magnambara raha nahazo anareo sasany voatifitra amy maso kandida igny sasany voasambotra koa zao kandida igny député gnadragadra aby io izy io efa manapatra ny lalany sahady izy io fa manapatra ny heriny sahady izy io manapatra ny forosany sahady izy io ka raha io no mitohy milaza aminareo fa tsy io ihany no igadra tsy reo ihany no voasambotra maro be ka fampijale fijaliam-be ho avy eto amy tany ty zay ny tenin'ny tompo haizy pito hanarina an'ty firenenantsika ty raha mbola forcenareo io fifidianeo zay tenin'ny tompo tenin'ny Zagnahary zay ka zaho tsaratsara amy teny aminareo zao ka ndray tenin'io aho ndahandrara nareo fa tsy mety raha tsony nareo fa tsy mety tenenina tsony ataovy ary zay herinareo ataovy zay fôsinareo amizao fifidiananareo zao fa ho hitanareo gn'asan-Dragnahary tsy ho ela ary ho gaga nareo fa ivadiky amizay Zagnahary hitsangana amizay izy anohitra anareo anareo koa hanohitra azy araky ny tenin'ny tompo hoe volaza amy baiboly manao hoe amizany andro zany de hisy hitsangana
ny lehibe hiara ihoko ny lehibe sy ny mpanapaka hanohitsy any Jehova sy ny Mesiany ho tateraka ny ten'Andriamanitra iny ka hoy revoaka malagasy namako na anao manapahefana na anao begrady na anao iza na manambola na manakarena na mana ina na manapaezana ampy zay mitodia amy Zagnahary amizay nareo fanosolo-tegna Andragnahary fa tonga eto mba tsy ho sahira etsika menakaby mba tsy hidiran-doza ny tanitsika fa efa tehitry ny Zagnahary ka magnambara aminareo fa tsy mbola nisy raha ohatran'ity raiky teto Madagasikara ka io nareo hanao forcé fifidiana hamaray atao kory fa nareo ny tompony fahefana moa de ataovy zay mety aminareo ataovy zay nareo fa izahay kosa ato de mialatsiny miala fondro aminareo nareo namako rehetra fianakaviako rehetra satria mpianakavy tsika malagasy raiky sy vaky volo raiky rahatsika ka ny fotoana tiky lera ty fa ho tapitra ka iazy tsy resaky lavabe fa fohifohy resako androany za magnambara aminareo fa zahay de ho avy amy tele zahay ato hanambara amy tele hanambara amy gazety hanambara amy ena manjery rehetra hanambara amy radio amy fomba ofisialy fa zahay dia tsy maintsy anangana hanorona ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana manokana eto amy tany sy ny firenena zay mahagaga anareo ary tsy apoisinareo ary na iza no hanohitra an'izany de ho torotoro sy mongomongo zay manohitra an'io fa ho hitanareo amizay gn'asan'ny Zagnahary fa manao gn'Andriamanitra tsy misy nareo mitandratsika ty de hitatsika amizay gn'asan'ny Zagnahary ka ho gaga nareo ato ary azatserika fa manentana koa zahay nareo avoaka zay manapahendrena zay manasaina anatona an'izao fikambananay fifamada ty fa ity fanjak'Andriamanitra zay fanjakana tsy azo ampirorona ary fanjakana mahitsy tout droit tsy mila kolokolo tsy mila ferafera tsy mila mpangalatra volamena nao amy birao volamena mpanjakana tsy mila an'izany ty fa fitondrana tsara tatana ho an'ny Madagasikara ray manontolo atrapitan-dranomasina ary mbola anera zao tontolo zao misy mpanjaka tsaratsara amy teny zao fa ho reraka avao nareo zay milazay mpaminany sandoka fa ny mpaminany sandoka tsy mba maharitra ny asany fa zay manasaina mitongava saina misy jery amizay na nareo any province nareo province ela zay nijalianareo zay mbola taitsapany kionareo koa nareo asany miomana fa mbola ho avy koa ny coronavirus hafahany anareo ataony sakafonareo coronavirus ho gaga nareo ato ka miteny nareo fa lehibe amy teny iny sarazakely Andriamanitra amy teny zao ka lamba tao soa nareo tao sambatsy nareo mitodia amy tsaratsara fa sarazakely amy teny nareo fa Zagnahary amy teny nareo androany mamaka ny teny zao rapisy nareo hanao forcé fifidianana asa nareo toizy fa nareo amy Zagnahary amizay niady ho hitatsika ao fa mizaly loatra mivoaka malagasy de voaka n'Andriamanitra makasitraka tompokolahy makatena tompovavy mandrapiona aza manadiny fa omeko numéro telefony anao so de misy ny falifaly amizao teniko zao de miantso anakay raha mba faly raha kivy anao atsoy aho fa lelahy aho miteny aminao lelahy aho sady Zagnahary atsoy raha mampahelo anao zao teniko zao tsy raha misy teny rato zao fa teny asoanareo keo aho omeko anao ny numéro telefoniko 034 89 800 67 64 averiko nday mandeha 034 89 800 67 64 ny 32 koa omeko anao 032 22 833 18 averiko nday mandeha 032 22 833 18 zay numéro telefoniko za sy te ady mizaniza za sy te bagara za sy te olana fa olo tsotra olo milamina olo kendry olo manapahendrena manapahalana angatako aloha mba hisy fanao débat aminaka koa amy TVM mba mangataka nireo télé TVM mba say misy mpanao débat amiko ao ireo mpanao politika reo mba mangataka na androany na maray atsoy ny fanaovako débat ao hagnatenareo azy ho tateraka amy ten'Andriamanitra ny adala indrindra avy amizao tontolo zao no hagnanatsy anareo milaza hendry io ity dahalo ty hagnanatsy anareo fa ity akanany zao ty milaza anareo tsy dahalo tsony ty fa izaho ny Mesia zanaky Zagnahary tonga eto ambonin'ny tany makasitraka tompolahy makatena tompovavy izy zay tianao bao de izy zay sy tianao bao de izy zay fa malagasy miteny zao malagasy tonga Zagnahary Zagnahary tonga malagasy Madagasikara isandratry no haitsika filaminana isandratry engany mba tsy hisy raha latsaka rapitso mba tsy hisy fahatolo rapitso mba ho hitatsika eo fa ny fifidianana de mba angatahiko amy Zagnahary ary angatahiko aminareo koa resaky anakaty fa stop ajanony fa sao de anahiratsika avao Zagnahary miteny zay zay nao forcé ataovy any makasitraka tompokolahy mangatena tompovavy sao nareo koa voaka mpanotrinahy atao farako ato na nareo avy any atsimy fatra Toliara nareo avy any avatra fatry ny Dego nareo avy atsinany na fatry ny Tamatavy
da raha avy Morondava mena be tonga manatrika eto voromaro toy zao ho anareo aby ny fanjakany lanitra fa iaditsika ho an'ny firenena fa tsy mbola anohitry mpitondra fa mbola iady amin'ny marina fa afa kelikely agny tsy maintsy ho avy zay riny fondreo ho ataoko amindreo zay